Finaritrany maso mahita an'izao rehetra izao, anisan'izany dia nanaitralaitsika inao. Ahoanareo iaho ny fomba ambabako anao. Ay, nahita hevitrao, azomenatreo tsy niara-nandrana kely. Tsy te fanao-krotry izy ty fazako mbola kely. Hira sy mozika ihaniko anefa izy ty, aiovina lady, lady. Azokazonareo ngamba nitiko atongava, Jodelina ihany anaran'izy ty rahava. Asitsika sombitsolo kely io anareo, kandahoara eno enareo. Io ary fatara grâce vavonandrelay kalo, taonandatrilay hevitra tao anatinay sy falo. Fetifety teo dia nifandray pesay ro. Ay, Loriny anarano, tena sarobidy loatra izay fotony izay. Satria hafakely tena niavaka an'ilay, dia maromaro leretsiny tahaka izany. Ilairori malazavinany, hafalina tsy obitratra ny airizareo. Maravoravo ay avoko ny zava-miseo, hizanonanako hoe ty mozika ity noazakako any Lori.
felano ny tiavako azy hatram'izay fa tsy vitako ny anambary toy zany sakenatra nefa natahoatra so eno tsy afakiza le mba hoaizany afarany le mba finamanatsika raha toka ifaranatreo de iletika sahady le masoany mibalika zay manangataiko avela ao ianatra ny tianao fa de ara-dalana ifanakisy ifanolo lalana mainao azasahirana mitady an'izay tsy tany sady zany mbola eto vonina niatra de an'olokolo de anao zay mahafinaritra anao ialy mba voaile vavady zay mbola manity le fonao fa tiako idirana to de jory raha tomana irane enao vediatikavitra enao io mahafinaritra ay ka mba meo ana le toerana raha tokony ho anjarako fa azo mena ny hafa gal majerevo le toetra ho anaty fenao azazatra mitsara eny velany raha mibandy izy endreo imasonao nefa ny ambadika miatsara velatsy enao ve tsy leo le mikaloka fa tsy mahita mba mezaka ihany fa to tsy mavita iala am'ireo olana zay efa vitany fa mety afinaritra raha toka hoe tsika sy anao io no tafaray nateraka ihany ireo sanginy akama hoe tsika natao iray fa nizanakiana nizanga ala lehibe hoane fa raha mbola sy peto antany tsy misy mazolo anao zany avela ao ianatra ny tianao fa de ara-dalana ifanakisy ifanolo lalana nao azasahirana mitady an'izay tsy tany sady zany mbola eto vonina niatra de an'olokolo de anao zay mahafinaritra anao ialy ka mba voaile vavady zay mbola manity le fonao fa tiako idirana to de jory raha tomana irane enao vediatikavitra enao io mahafinaritra ay ka venao ana le toerana raha tokony ho anjarako fa azo mena ny hafa avela ao ianatra ny tianao fa de ara-dalana ifanakisy ifanolo lalana nao azasahirana mitady an'izay tsy tany sady zany mbola eto vonina niatra de an'olokolo de anao zay mahafinaritra anao ialy la balika tsara masoandro zany vao maraina renao tena balika be masoandro tsy adalako zany zany anaovako antiakanjo somary manifinify ty fa haiko rehefa tandrotandro efa tena mafina re zata ohatran'ireny le jesy frizidera arak'izao hitantsika zao mbola misy olona miteny ihany tena mbola misy olona miteny ihany efa mafana ranga le za le manamoaka le sary le nanao le tamitsika le tanao barialy nanao le tsaiky zako tsy na tsy de mahay nianarany iny tsaiky na cyclo andelako fa zany reny na cyclo reny na inona de cyclo foana moa zany anarany rehefa cyclo teny zalahy hoe tena raha vely ty tsy efa mafana am'zao ngany andro tsy efa mafana de ozy sa mana mafana ny ary ve sao de mba tena lasany mazengary zalana ny nanana ny hoe zala mafana de tsy iketo koa ny raha vita kosa aloha zao hoe fahazoazo lazaina hoe efa mafana ihany tsika zao raha tandro be aka na tsirinao ary ohatra teo aloloha teo ary eviny tsisy masoandro miposaka ohatra zao zao izy hoe ohatry efa azo iriranana ihany mety zany daako mety zany sady jeriny tontolo aty ihany koa moa zany mihafahafa kely mihitsy zany mahafinaritra ranga rehefa hoe tontolo somary ambanivohitra zay le toerana tena hoe na andrivotra iainanao ary eninao tsara mihitsy hoe afa-tsy ohatran'ny ao andrenivohitra ao zany
salama nareo. Orinamana, efa resaka bibitsika zao fa tsy resaka alika tsony. Ohatra ny tsara fanahy be le riko, jere. Avy edy. Ndao. Miaraka aminay, hay ve? Tonga aitsika ka efa tafiditra. Efa tsika tafiditra, miarahaba le tafiditra. Salama daholo ianareo na tokantrano any izay manaraka ny karenjy indray amin'ity alakamisy ity. Alakamisy tsika zao vetivety farana ny herinandro herinandro nitondra fifaliana, nitondra firaisan-kina man ny vahoaka malagasy ihany koa moa zany atao anatin'izay hoe fandresim-barea hiakatra ny dingana famaranan'ny lalao baolina kitra izay ihany koa. Barea fotsiny koa fa ny fandresentsika mihitsy tamin'ny lafiny rehetrarehetra na anisan'izany zao ny fahatongavan'ny kabesin'ny mpanjaka zao. Matavavorona tsara eto izany tena efa hoe fandreseny ary nisy dikany be zay zavatra zay tena nisy dikany be mety zay koa ny anisan'ireny fandresena azy tsika ireny dia mbola irariana ihany koa tsika rehetra hiaraka andresy daholo efa nentiny fitehina teo ny fiarabana za kosa irarisoa an'ireo rehetra manana tsingerin-taona nahaterahana aloha zany amin'ity an'io ty torak'izay ihany koa ianareo zay manana eritreritry ny anam-pikasana ny soratra androany misy koa ny angata badiny anao vodiondrony mety mariazy mihitsy ary dia engany mba ho tsara zany zavatra rehetrarehetra zany. Raha mbola mieritreritry ny hoe hisaraka amin'ny herintaona tonga dia fian'izao dia afa-dio firemakany ananina ny vola. Zay tena marina. Mirary fahasalamana ihany koa anareo izay tojo fahasalamana ohatra ny ranamana atao mirary fahasalamana rangarenao sotry fahasalamana anareo rehetra zay fitahina mirary fahasalamana sitrana zady somary tsenjinjina kely hoe lanatsindra ohatra hoe somary miketriketrina na misy zavatra kely tsy tomombana fa manintsy moa ny andro dia ny arenim-be atsika koa samy manana dia mahafinaritra be mijery an'ity fita. Mahafinaritra tontolo tena hoe miavaka mihitsy zany tena hoe asa aloha zay sary miseho any atokantrano any fa ny hitan'ny masonay tena mahafinaritra be mihitsy masoandro miposaka dia le hitanareo le hita mihitsy ny ao amin'ireo trano ireo zao amin'izao hoe mahandro sakafo maraina daholo donaka kely daholo ny eny ambony tafotrano eny ny zavona ihany koa moa zany ny efa milatsaka ihany koa ny ranonando tena hoe voaka ny sary. Voaka ny sary. Mariana na tokantrano any fa ety Ambohijanaka ety no misy any amin'ny rahalahy amin'ity andro aty karenjy anafana ny ponina ety an-toerana ihany koa raha somary mangatsiaka ny maraina izay dia afanaina ao anaty karenjy na ianareo any tokantrano ihany koa moa zany marina ihany koa moa zany. Ny alohan'ny hidirantsika amin'ny tantara sy ny resadresaka na Ambohijanaka aiza moa le Ambohijanaka rehefa avy eo zay ho valinay fa ahafahantsika rehetra miomana ihany koa ahafahanao ihany koa raha mahandro sakafo maraina amin'izao ka hoe eo ampandoarana mihitsy dia omenay fotoana kely ianao aloha amin'izao raha andobary raha andeha tsena kely vidy mofo sy dite mialohan'ny arahana amin'ny karenjy dao aloha raha vahantsika amin'ny hira ny entim-boana fandarana ahafahantsika mihitsy moa zany mandeha mivoaka kely miposiny solo fandraisan-tanana rehefa avy eo zay daware Nitakeltika itin fanalahi andawande iduntrano mbola misy telofulana mifakandrifitra wari pakwa yarantika milalao amin'ny fararano ilozana kelo le toerana mahazatra iry efa miandriry ny fiaran-karetaka aza eo indry novarina miazoazo vola tantelo ny miandretsika no wari pakwa Pirimpirau nuni lazawe itundraunau ire ane tirabe ane azuatu ni fre ane azuatu ni fre Pirimpirau ipirau daniri itundraunau ire ane taspani asti misulla mtapafiri bakwa agasti sulla fi andawande bakwa ribak Back, 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 worry back, 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 worry back, 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 worry back, 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 back.
amizay mitakelitsika itiny fanalahid atao andeha hidiny trano vitany telo volana nakandrivotra ho arivakoa iarahantsika ny lalao tamin'ny fararano iverenana amizay lay ankany kelitsika iry efa miandry iry ny fiaran-danja aza eo indry novarina miazoazo vola tantelo ny fitatany hoa ribakoa tanteraka ianty lay fanirina hoe itondranao irery any antirabe any azoazo ny fre any azoazo ny fre pirimpiry ao nolaniry itondranao irery any antsasompany andry de misy olona mitafafiry andao andeha bakoa rivaky Mino fa efa vonina tsara daholo tsika rehetra ao tokantrano ato misy iray mandeha nafinaritra ana tato tsy nampozany mihitsy hoe vao manokatra fahitalavitra de hoay eo atokotaninay izy zany saika tsy ninana izy eto atokotaniny misy anay amty maranty ahoana fihetsam-pona tao trano de faly satria efa hitanay foana moa zany nareo mandehandeha ny hatrany lasoro hatreny anganomasina teny de zao mba tonga eto tanàna indray de mba faly mandray anareo sady tatokotany eto zay de ndraro soa atsika rehetra mba tafita lavitra ity fandarana ity mba hiroboroko zany ny fandarana eto amin'ny Malagasy TV amin'ity maraina ity de faly zay mba mpampizaranareo zay zava-misy eto tanàna satria ety mba misy betsaka ihany hoe poireau karoty zay ny tena betsaka ty zany zao idiranay landalina mihitsy zany rehefa hitsofoka any anatiny any zany fa ndao ary alefasa ny kopatanana raha toka misy ny kopatanana misy ihany koa ny de kopatanana atsika rehetra fianakaviana eny Ambohimanambola eny satria eny nisy anay taloha eny Ambohimpiaina Ambohimanambola marary anareo koa mba hitsidika eny rehefa malalaka zany de marary atsika rehetrarehetra eny zany any daholo so de fantatrao aloha ina na tonga nytety Ambohijanaka ranomana zany vohitry ny zanaka nandrina taloha zany izy ty de napetrany tety de zay no ihany fa misy ray aman-dreny ihany moa zany atorona ianareo fa anazavany zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo mety zay tena fa mba entinao any amin'le ray aman-dreny zay rehefa avy eo yes ohatranao resadresaka an'izay mihitsy tsika rehefa avy eo sa manakory tonga za indrindra reno marina mihitsy n'izay fa rehefa laka misy toy izao ihany koa tsika dia miresaka bebe mahakasika ny hoe tontolo iainana zay moa zany safidiana an'ity toerana koa moa zany androany hoe toerana somary hoe miala lavitra kely ny andrenivohitra mbola ao anatiny hoe rivotra madio tanteraka tsara mihitsy moa zany dia safidiana manokana Ambohijanaka amin'ity androany ity reno zay mihitsy dia iaraka mantatry tsika hoe aizy Ambohijanaka inona Ambohijanaka inona na tonga leo Ambohijanaka fa mialohan'izany aloha andao aloha resantsika kely ny vaovao nalefa ny ministera ny tanora sy ny fampizahantena omaly mahakasika ny dia zay ho atao
any Kenya zany ho an'ny fiatrehana ny lalao famaranana zay eo an'ny Madagasikara sy Maroc dia ndao aloha zaraikely aminareo ty tsara ho fantatry ty hoe inona ny atao aiza no misoratra anarana alefa amin'iza siza averintsika kely ihany moa zany raha misy ireo nahafantatra raha sanatria kosa ianareo zany mbola tsy naheno mihitsy na tsy mahalala dia fotoanan'izao ary andrenesanao azy ndao ary ovakitsika kely vetivety ny mahakasika an'izay ho anareo zay manana eritreritra ny andeha noratra anarana izay andeha izotra ho any Kenya any alefa soavy hatrany amin'ny alalan'ny WhatsApp ny mombamombanao rehetra ny laharan'ny WhatsApp dia ity ary laharana WhatsApp andefasanareo azy raha soavy hatrany ary ny 034 71 477 04 034 71 477 04 inona no alefanao ao amin'ilay WhatsApp ny alefanao ao dia ny mombamombanao rehetra anarana ny fanampina anarana ny daty naterahana laharan'ny pasiportinao ary avy eo ampiana scanna ny zavatra manaraka ity ny scanna ny page misy ny mombamombanao rehetra miampy ny sary tapaka zany hoe eo amin'ilay page misy ny mombamombanao iny zany dia eo ny scanenao dia alefanao ao anatin'ilay WhatsApp miaraka amin'ny sary tapaka anao maka sary tapaka mitokana mihitsy anao dia scanena dia alefa miaraka amin'ny ihany koa arahana ny toromarika ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina dia raisinay eto amin'ny ministera ny fandoavana ny 50 isanjaton'ny tapakilan'ny tsirairay anjaran'ny mpandeha kosa no miantoka ny ambiny sy izay rehetra mety ho fandaniny manokana ny ministera no manampy amin'ny visa elektronika zany hoe fikarakarana ny visa izany ary miainga eto Madagasikara amin'ny 3 ora latsaka 5 no miala eto Madagasikara ny fiaramanidina ny sabotsy 17 ny volana Aogositra miverina tanindrazana kosa isika amin'ny 12 ora alina latsaka 2 no amin'io ihany zany dia efa miverina tanindrazana indray isy kosa ny fiara itsehana sy anatitra zany rehefa tonga any ianao zany hoe rehefa miala ny fiaramanidina ianao dia misy ny fiara mandray anao eo amin'ny aéroport makany amin'ny stady dia avy eo misy koa ny avy amin'ny stady mandeha manatitra anao indray eny amin'ny aéroport ny fiafaran'ny fisoratana anarana dia ny zoma rapito zoma amin'ny 12 ora no fisoratana anarana farany izay ny fandraisana fisoratana anarana dia marihana fa voafetra moa zany ny toerana araky ny lamin'ny kompania mpitaterana moa zany ny antony mahatonga an'izay mety maro koa tsika ny mety iantany ohatrinona marina moa zany le zava-misy dia ohatrinona le vola za koa zao nanitikitika an'izany mitsy hoe za ohatra manam-pandriana andeha hoany misy sary ho alefana ihany koa io amin'ny fahitalavitra io raha ny pack supporter ny Barea 2 209 000 mg ariary ny resaka eto inavy ny mety tafiditra ao anatin'io pack io zany hoe Antananarivo Kenya izy io inavy ny tafiditra ao anatin'le pack billet d'avion aller retour le 30 août 2025 zany hoe fa 30 volana Aogositra moa izany dia tafiditra ao anatin'izay moa zany ny efa nilazaiko teo ny fitaterana miala eo amin'ny aéroport makany amin'ny stady tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny sakafo sy ny rano any toerana moa zany ary ihany koa ny ticket fidirana ao amin'ny stady zay zany makasika an'le izy tsara fantatra dia tsara fantatra mihitsy izay reno raha manokana aloha zany zao marary tsara mihitsy le frais ahoana andetsika sy tonga sa manako andeko aiza indray misy an'izaniko aloha amidiko le kisoako aloha dia lasitsika sao mbola tsy lampy averinao varotra alika marina dia raha tady alikanareo tena matitra be ty matitra be ty teneniko ty manana alika kely aho sady ararotika any dokam-barotra kely manana berger allemand zaho tonga vaingana mividy ry zareo dia mba mandeha Kenya sahoana mba makany Kenya amin'ny rapitso farafisoratana anarana mba androany zany tsika mba mifampiresaka hoe ter mba fahasany mba alefanareo any Kenya koa amin'izay mba vidio misy lawa misy vavy misy lehibe ao misy kely fa le kely le zany aloha zao ny alefantsika to dia vidio daholo sitsy Kenya zay sy renao ny karenjy miaraka aminareo vatana Kenya kosa ziady mandefa mikarenjy sady mitsiry bola ny karenjy mampiseho vatana zay manana fantany amin'ny kitika makasika le alika tena matotra be ao zany teneko zany dia fa zavatra miafina na atsoy mihitsy
dia tongotsika dia sady makany keny ihany miako alika amin'ny live anareo. Raikitra eny ary fa andao nareo entina iroso am'izay jirin'izany tanàna ny Ambohijanaka zany reno samana tena mety be mihitsy ohatsika ho any Ambohijanaka any. Ay mbola anokopatanana afiarinareo ary anokopatanana kely vetivety ary atao angana andao fa impiry andalo ety an-tanàna zay avy eo rehefa lasa zay vao anina. Kokoa ny zay mahafantatra ny rehetrarehetra dia ho azy rehetra aminay dia seky lalady Ambohijanaka Rovina miditra ny mpianatra trois amin'ny 3 ay ahoana ny fahavononana aloha amin'izay efa hiditra hianatra zay efa vonona be mihitsy nifindra kilasy fahafito zao cinquième ayayay kely sisa dia anala BPC fa ao tsara fanomanana zany saina efa vonona tsara hiatrika ampidirana indray. Inona zao no tena mandrisika anao amin'ilay fahavononana ny fitaovana vaovao ve sa ny hita namana vaovao ampianarana indray ve sa hoe mety misy antony hafa? Tsisy mihitsy namana vaovao namana vaovao mahafinaritra zany mirary soa ary zay nareo koa tsisy tsony nakoko kely avy aty ary etao dia sady manaro ohatran'ny tanotanonandro ie anao kokoa ny mponina any Ambohidatanandra ry sitranga Sandy dia kokoa koa ny eto Ambohijanaka aiza le Ambohidatanandrano ny akaikina Ambohitraraba akady kely lafa ie zay efa hitatsika kay dia izany toerana izany le retanandrano mihitsy zany ie nareo rehefa nakany efa tany zay ay dia eny ny Ambohida Ambohidatanandrano ay tanandrano eny eny ary makasitraka ndriko mialohany anaova ndriko kokoa efa vonona koa andeha hianatra sa tsy vonona amin'ny herinandro le firinareo miditra le 3 daholo ay dia ahoana fahavononana inona indray mba anisany mandrisika an'se zany andeha hiditra hianatra amin'izao hoe sao dia ny fitaovana sa ny ahita namana vaovao ve sa le hoe tena amin'ilay kilasy vaovao mihitsy nazo fitaovana vaovao iny koa tena anisany dia mba mizesizesta kely ry manao an'le anina vaovao vaovao alefaza zay kofatanana ary kopatanana ho an'ny neninay dia ho an'ny dadanay dia ho an'ny kilona dia ho amin'ny yoga dia ho amin'ny iray dia ho an'se mahafantatra rehetra ho an'se mahafantatra rehetra eny ary sotra rehefa dinikely loha ary zay ndao am'izay tsika roso am'izay ary tsika ie sady mirosy antsika moa zany avy hatrany dia hiditra amin'ny zanam-pandaharana efa ho amin'ny 7 zao aloha efa ho amin'ny 7 sady zao ry le donko tena tsy hita le tsy hita mandeha mihitsy tsy hita lailair ndao tsika aloha anaraka ny dokam-barotra dia verina eto zay rehefa avy eo dia entiko aminareo ny tantara misy ifandraisany zany hoe Ambohijanaka izany moa zany tsy ny tsara ho fantatra ety an-tanàna hoentinay akafiny akatony zany Ambohijanaka zany akeo anareo dahoary Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Téléchargez-la vite sur Play Store. Finday boutique promotion Analakely manomboka 5 alina ariary manomboka ray hetsy ariary 10 alina sy ray hetsy ariary ny téléphone Android original ato amin'ny Finday boutique promotion box numéro 4 immeuble marikitra Analakely ao ambony sature. Finday boutique premium be au risque avant center box à 301 ahitanao ihany koa ireo gamme smartphone rehetra Redmi rehetra iPhone rehetra Google Pixel rehetra Samsung rehetra rehefa mividy téléphone natao aminay dia mahazo cadeau tablette na téléphone na smartwatch anjaranao indray zao. Vous sentir en parfaite et complète sécurité chez vous à moindre frais? Dirix, votre partenaire sûreté, vous apporte une solution révolutionnaire. Pour 50 000 ariars par mois seulement, vous bénéficiez d'un boîtier boot en panique, de la télésurveillance, des interventions illimitées, de jour comme de nuit, avec 10 postes avancés sur Tana et plusieurs autres dans tout Madagascar. Contactez-nous au 032 11 545 84. Une affaire comme ça, il ne faut pas la rater.
25 janoary efa miaraka amin'ny Star Times. Foot à gogo, spectacle isaky ny lalao mandeha, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League, Carabao Cup sy ny maro hafa koa. Andeha mivantanao amin'ny chaîne sport Star Times ny lalao rehetra. Tsy izay ihany, tantaraina amin'ny teny malagasy ireo lalao mafana rehetra miaraka amin'ny mpitantara matianina ao amin'ny Op TV. Aza tara fa misy loka maro samihafa ho zaraina. Arao, milalao voasao ianao ny tsara vintana. Pakafisy rivotika amin'ny teny malagasy fe ianao. Miandry ianao ny veo Iron Heart amin'ny fito sasany ao amin'ny Gasy Star. Ny Nanino amin'ny fito ora latsaka fahatelo arivo. Intersection amin'ny 7 sy 20 minitra samy amin'ny Op TV. Fanatanjahantena, série, fialambola amin'ny teny malagasy ho anao. Miaraha fianakaviam-ben'ny Star Times. Manova re-abonnement fa manomboka amin'ny 4,000 sy 2 alina ariary monja eny bouquet. Ndao hiala voly sy ankafy baolina kitra reto a. Star Times, ouvre les fijery. INA est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table INA regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja. INA, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Le tonga kuti anaiky a. Hoentiko modany talantirnao ty a. Zany zao sy hoentina tanana. Andranana maromaro mihitsy ny afaka anaovana ampiasana anazy ty. Tsy senga manao an'ity salan'izao mampiasa anazy ty. Apetaka sy ty raha ohatra ka hoe ty to dia tondratondraka sy. Raha ohatra moa zany ina tsy raha ijereny sy ahoana fahitana anazy. De vao avy tonga teto Antananarivo, zany ny hoe ty le fatao amin'ny dosy. Le ohatra zao le fandrona. Soko. Tsy vele atsofoka. Tsara izy na mihiny. Ampiasaitsika zany ty an-tanàna ary. Zesitsika hoe zay ny manana salan'izao. De afaka amin'ny zesta koa tsika hitanao le ao amin'ny dositsika tsy inona zany le tsy le raisina amin'ny sio ny rano ohatra zany de alefatsika amin'ny tuyau indray izy a, atsofotsika eto ny tuyau. Do sady atorony an-tokantrano. Atsofoka reto ny tuyau zany de alefanareo ambony ohatra zao io. Zao de mba io ndray izy mivoaka de mba le amin'ny film. Romantique. Romantique hainao. Salazao zay vita malagasy. Zany aloha ihany vita amin'ny inona zany ty inona ny tena akora fanaovana an'ity raha fandiniana ny gasy. Raha fahitako anazy zao tôlina zao fanaovana an'ity fa aloha raha hoe tena zay marina hoe sa hoe ahoana. Amin'ny tôlina de vita amin'ny tôlina ohatra ny tena matevina izanyko. Tôlina matevina. Ah, salame, ndahay tsena. Ndao fa ho avy any zay rô avy eo. Endraso tsara mahitsy rinao ty a. Zany vita malagasy. Atao firy ny endra namana? Ino ny 3 alina vidiny iny? Ai 3 alina vidiny ty. Tena mirary kosa namana. Misy mitadsika ana mpamboly na mpikarakara zaridaina iny 3 alina. Zao koa tsika fa 3 alina ny anankiroa ohatra ny kapa ihany izy. De mandeha perdy zany. Izy zany tsy maintsy anankiroa foana fa tsisy hoe tsy mandeha singa ny anankiroa. Misy antony venga tonga andreny hoe tsy maintsy vady marina aloha. Ka satria ny tanana gauche droite moa am'izay koa mahazaka betsy raha singa ny lasa ohatr'ilay mitona rano amin'ny bidon ihany zany. Tsy mandefa ray zany nareo raha hoe tena simba ny any ray de mba ray fotsiny vidiko. Mandefa ihany ka de ny tsasak'izay zany. Ankoatra ny sina nefa hitatsika tokoa ny boatin-drakitra nisy taba moa zany zany. Tamin'ny fahazazako ny tena natsaroko kely ampiasana azy ireny. Mbola mampiasa sa hoe zao tsy mampiasa an'ireny tsongo kosa. Tsy mampiasa an'ireny tsongo kosa. Fa inona zao ny ampiasainareo am'izao? Aleo hoe secret-ako manoka reny raga. Misy antony zany secret manoka zany. Manao azy le dongo ty. Matahotra ny angatahako indray andehanako andeha hijery baolina. Rehefa karazana resaka vita amin'ny vy moa zany dia hita eto avokoa ao ny fatapera. Fatapera eo ihany koa moa zany sina 2,000. 5,000 miady varotra kely ianao. Varotra kely 5,000 miady varotra kely. Fa ny rehefa zavatra vita malagasy ohatra tony a tokony tsy misy miady varotra zany tsy ny tena marina. Rice cooker inona mo viditsika any tsisy miady varotra nareo ko maninona ny atsika tonga de 5,000 a. Tena marina misy mila marina nareo a
Ny Antananarivo tsy sao dia hoe miakatrakatra ny vidiny tony tsy mitovy any aty dia afaka manafatra aminay sy donga nareo dia hoentinay fotsiny dia fanao fotoantsika rehefa any hoe alainareo etỳ ananina na alainareo ery ananina dia io dia jereo zay mety dia alefaso afatra aminay eo alefaso anaty commentaire hoe ohatra mila safa ohatrina zao safa ray alina zao safa matevina tsara arinao ty zao tony fita mibarika ndresy ty nandeha hitrandraka volamena ianao na andeha hanova vary ianao mety daholo ataotranao le manivana volamena ary ianao zaga mbola nanivana tsy mbola tany raha tany mety efa tsy miverina taty ntsony ako za mety efa tany Dubai vasivasy za mandao am'izay ndeha re reny ny asa tanana foana moa zantsika malagasy ny ajifa zay hoe vita malagasy zay za zao tena mila an'ity androvako le arembe ao an-tanàna isa maraina ty moa zany ty tsy mety ale ikopana fa samy ama mihitsy fa mitovy pôzy mitovy any tsy haiko fa ny atsika malagasy marina sady ohatry ny ikopana mety anao badminton marina ty raha lay vele anankiray le tonga jerena hoe tena mety ary anao tena fa irisadrisaka aminao zay ny tsika malagasy moa to ny renao sady sikopana no fandrovana fako zay koa atsika eto ambijanaka sy manodidina zany dia makafy amin'olo malagasy TV aloha tiako eto ambijanaka dia isaorana manokana satria isaorana manokana raha rasa irana vavy amin'izao fotoana fahatokavana eto dia ho tahin'Andriamanitra nareo satria mahafantatra tantara nareo raha tafakatra any ambijanaka any zany ambijanaka zany misy hoe famailà zavatra tsy azo vazivazina zany eto ambijanaka eto satria rehefa hoe rehefa manampady zany eto ambijanaka eto ka hoe manao ny tsinitsiny reny lehilahy reny dia tena hoe zay no famaizan'Andriamanitra anazy satria misy inona tety misy zavatra tena hoe ataona andriana zany atao ampitapitapina ataon'izao misy roa dia misy zavatra tena efa voadina atao tamin'ny atao vady tamin'ny olombelona le taolo taroa zany nanaovany anazy dia zay manaonao foana eto zany dia tonga dia tena mandrain-kio amin'ny mihitsy ohatran'ireny zavatra atao voady ireny zany dia tokony hoe tena misy fombafomba tany zany eto ambojanaka raha azoko tsara tsisy fomba zany fa tena hoe le voady zany tokony tanterana rehefa zay dia zay fa tsy azo mivadibadiky zany ninninona mihitsy zany misy fady zany eto ambojanaka tsisy fady eto fa le zavatra hoe voadina atao tamin'ireo ray aman-dreny tahirizina satria raha nandrinisanao ny tantara zao dia inona na tonga le anary-tanàna reo ambojanaka raha efa fantatro ihany hoe nisinisy an'izay tety tantarana ambojanaka zany moa za zany ohatrany hoe tanora zokony ihany amin'ny veritreretreretanareo anahy za zany matena hoe le tanora zokony amany dia tantara hoe lovatsofina ny enoko hoe le ambojanaka zany dia hoe zanaka ny tena hoe arena zany olona tsy mananjanaka zany zany ohatrany hoe tena hoe vadiko bofobotra satria io koa moa zany zavatra ataon'Andriamanitra misy ampiterahany dia misy tsy ampiterahany ohatrany goavy misy mamelana dia misy tsy mamelana fa zay moa ny isaorana an'Andriamanitra hoe zay famailà zay tena zava-dehibe satria misy taolo be da be eo aminareo zao tena tsy maintsy hoe tantaranareo amin'izay dia makasitraka dia hoe bavarotra zalahy tsy maintsy mandresy baria ataontsika mamay io Maroc io satria zara labary atao tena defensa mihitsy atsina manaikitra be mihitsy na le pôzipôzinao zao le tena le carte rouge foana za ohatrany tena daksa mihitsy zany e makasitraka ary dia mirary soa sotra betsaka ary in'Andriamanitra dia malagasy TV magasitraka e tena marina reto tazantsika reto aloha ny azorotra makaty ambohijanaka na izy tony zorotony raisana aloha eny tsy lazaina zao ny départ ndreto dia farany ery mahabo ery akaiky an'Andorano fotsy dia somary mibatatra kely eo Andorano fotsy zany maka ny zorotondra ohatra hoe Andorano fotsy dia makany ambala voasotry any ny farany zay zany ohatrina sarandalana makaty ambohijanaka mora be ny aty ny sarandalana ronjato sy arivo tsy mitotototona tena milay tsara ny lalana ty fa ny lalana fotsiny zao mifopla ty fa mba mila jeren'ny ao ambony koa ny aty amin'ny tanàna aty
Aty manko ny tena soritra aty satria avoloha zao akay kely azy dia hoainina be tsika raha tsy manara vasika avoloha. Zany ro jady sy rivotra mitotototona aty ao tsara zany tena enja zany. Itao sejato mitotototona. Itao sejato mitotototona aiza koa ianareo any le misy fire valonjato sy arivo reny jereo any sao dia mitotototona ny fire anareo. Eny are anoizatsika resadresaka reno nalaza ny Barea tamin'ity herinandro ity fa ankoatra ny Barea any koa anie zareo niankoay moa zany dia niainga omaly niankoay hiatrika ny fifanana iraisam-pirenena izay atao any Rosia. Ekipa 12 zareo no mandrafitra an'izany lalao izany moa zany izy io dia karakarain'ny fédération basketball rosiana andiany faharoa Antonia Eli Arnaud ary ny kapiteny ekipa Livio no mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika an'izany fifaninanana avy lenta tao zany ny 30 sy ny 1 amin'ny 30 aogositra izao ao amin'ny Perma Rosia moa zany izay miaraka amin'ny solitena fédération malagasy ny basketball moa zany Pascal Rassaony izay mitarika ny délégation malagasy any an-toerana ihany koa moa zany zay ihany koa no anisany hoe tatina nalaza ihany koa moa zany zany resaka hoe basket zany tsika mety hoe varianao anatin'ny Barea fa ankoatra ny Barea tsika ne manana solitena amin'ny resaka basketball zany ny ihany koa de Madagasikara andao ihany koa mila fitohanantsika Madagasikara koa izy to dia rontotona be mihitsy tena efa nanoatra tara kory zareo natao anatin'ny 3x3 io na 5x5 io tena efa anisan'ny efa enjana ty tazantsika eto ariny ety aloha ny tsenan'Ambohijanaka io ny tsenan'Ambohijanaka io hoantanitsika ny poniny ety hoe isaky ny inona ny andro ny tsena ety Ambohijanaka. Jery isaky ny inona ny andro ny tsena ety Ambohijanaka ety? Isaka latsinainy no ny fotoanan'ny tsena zany ety Ambohijanaka. Zany hoe rehefa tsena ety Ambohijanaka ianao aka ny vokatra ety tsara marena fa ny vokatra mampalaza ny Ambohijanaka dia ny poireau sy ny karaoty. Raha te aka zany ianareo hoe tena mbola hivarobarotra na hoe misy lanonana ho atao karakaraina tonga dia aty potony mihitsy mety misy ahitana fianana ny prix moa zany ny kalitao ihany koa ahitana ny mety mbola afaka misafidy tsara mihitsy ianao anatin'izay hoe tsy ato fa resaka an'izay ihany koa tsika ety Ambohijanaka efa natsipotsipon'le namana nafinaritra be teo ihany moa zany eto Ambohijanaka zany anisany mbola voatazona eto Ambohijanaka ny fatahoran'ireo lehilahy rehetra ny matahotra mampirafy raha itsina solona zany dia maninona raha ety Ambohijanaka ety nareo ny mody mandehandeha ety zany zay vehivavy matahotra an'izany dia ety ny makavady ety ndray ny alaina vady afaka nareo ndray mamakavady etyko ety zany aloha ny evatokisana ny lehilahy hoe tena tsy mampirafy satria io zany efa hoe ny lehilahy taranaka Ambohijanaka zany zay mihitsy hoe matahotra an'izay manao an'izay satria efa nisan'ireo velirano nataon'ny razambe tany aloha tany hoe raha toka mampijaly ny vady aman-janany dia misy loza mahazo anazy mbola antany an'ireo lehilahy reo tsika rehefa aveo tena mbola voatazona ve zay dia tena manisy nanandrana nanonao foana ve dia inona no mety zavatra nahazo anazy fandao are andao mba ho tantaraina kely ireo vohitra masina vohitra 12 masina nisy anandrenam-ponimerina moa zany ary nisy ihany koa ny vadin'andrenam-ponimerina raha araka ny tantaratsinona dia tanareo eto ambony eto zao raha eto zao tsika mataza ndry ambony ry avingy eto io amin'ny tapon'io ambony io raha hitanareo io eny ambony eny dia anisan'ny vohitra masina ihany koa eny androany no tsika mbola tsy tonga eny fa tantaraina atsika eny fotsiny lohany androany hoan'ny ety Ambohijanaka ety tsina dia eny koa anisana karazana misy vohitra masina anankiray zany hoe karazana doany ihany koa dia mbola avy ny fotoana tena keny izahay andao tantara kely aminareo aloha hoe izavy ireo vadina andrina raha ny tantara dia 12 io satria atao anatin'ny vohitra 12 fa raha ny tena isan'ny vadina andrenam-ponimerina firy ary 10 moa izy ianao teoko safiry izy teo 7 be zao le retsy anao tsy tsara mipetraka tety izy tety dia araka ny tantarana Ambohijanaka dia vohitra ray anisan'ny fandalovany andrina rehefa nakeny lasolo izy dia anisan'ny andalo tety ihany koa dia tety nametrahana ny kilonga moa zany mazava ho azy arak'izay tenin'ny ray aman-dreny aloha tery dia ndao ny ho tantaray kely amintsika reo
anarany vadin'Andriana satria mety maro tsika ny mety tsy nafadidy misy ihany koa ireo mbola tsy nafantatra mihitsy moa zany. Misy koa mety zay tiana ampitondra ny anaranjanany ihany koa. Mety afaka atao mihitsy zany dia ndao ary ho tanosaiko amintsika kely vetivety ny anaran'ireo vady vadin'Andriana zay anisan'ny mipetraka tao anatin'izay hoe vohitra masina 12 izay. Ndao ary ho tantaray kely amintsika vetivety ary zay. Ny teny Ambohimanga, ndao tombontsika amin'ny teny Ambohimanga. Ambohimanga tafiditra tao anatin'ilay vohitra 12 masina. Teny Ambohimanga nisy an'i Rabodin'ny Merina. Avy eo manaraka anazy ny teo Ilafy izay nisy an'i Ramiangaly. Ary ny teny Ambohidratrimo nisy an'i Rambolamasoandro. Tananamiana kosa no nahitana ny Ramisy. Efa tany amin'ny toerana itsika. Teny Kaloy, tany Kaloy dia nisy an'i Razafitrimo. Alasora kosa nisy an'i Ramanantenasoa. Efa nandalovantsika ihany koa ny tena Lasora, zany hoe Lasora dia eto avaratry Ambohimanga eto ny toerana misy an'izany Alasora izany. Ambohijoko kosa no nahitana ny Rafotsy Rabodo. Ary Analamanga teo Manjakandriana nisy an'i Ravaon'ny Merina. Teny Merimanjaka kosa nisy an'i Rasamoina. Ary Atsadita nisy an'i Rabody Razafy Manjaka. Iaran'Andriana nisy an'i Ranoro. Ary Ambohidrabiby nisy an'i Rasendrasoa. Reo ny vadin'Andrianampon'ny Merina nipetraka teny amin'ny vohitra 12. Zany hoe raha hofitinina kely amintsika reo vohitra 12 masina dia nisy an'i Ambohimanga, Ilafy, Ambohidratrimo, Namena, Kaloy, Alasora, Ambohijoky, Manjakandriana, Manjakamiadana tsy Manjakandriana, dia Merimanjaka, dia Atsadita, dia Iaran'Andriana ary Ambohidrabiby. Zay ny vohitra 12 masina. Mbola maromaro moa zany ny vohitra ankoatran'ireo nisy anazy. Nisy an'izany zao i Fenoarivo zao nisy, Amboniazy zao nisy, Ambohitroto zao nisy, ny teny Ambohitrondana zao dia anisany mihitsy. Zany hoe nanodididina teo amin'ny 9 teo eo. Teo zany tena hoe nisy hoe tena nisan'ny vadin'Andrianampon'ny Merina, nisy nandalova matetika moa zany dia tafiditra tao anatin'izay vohitra masina izay daholo. Maro izy zany. Zay ny vohitra masina. Zay ny tantaran'ny vohitra masina moa izany fa dia akatsitrana be Renaud no nampafantatra antsika an'izay. Ilayntsika fantatra foana moa zany reny tantara reny, anisan'ny hoe vaga sy arenantsika malagasy ny fahafantarana an'izay arena izay ihany koa moa zany. Ho anareo ihany koa aza misalasala mihitsy ny rakizy mitsidika an'ireny toerana manatantara ireny moa zany. Entanina foana tsika hitsidika an'ireny reny no sakenam-panaoviko hoe ahoana le tonga mbola kanina ianao ahoana zay efa elaela teo Antananarivo zay mbola ao ve le tanjaka tany ambanivohitra. Ray tsy nareo tonga Antananarivo dia miana sakafo misy an'izany marina. Reo ohatra hoe raha hoantsika avy eto Antananarivo zao no mandeha makany ambanivohitra, mandeha miala sasatra kely, nisy fotoana zay efa ohatra zany miala sasatra kely tsika makany ambanivohitra any dia mizara roa mihitsy ianao rehefa tonga any. Vatana raha ny toe-batana aloha dia vao tsy mahazaka an'ilay toe-tany. Ohatra hoe amin'izao atsika izao mifitiny hoe ihany fa lasa vakivaky, tampitongotry iny vakivaky daholy, ny tarehy vakivaky. Zany tena lafiny anankiray. Dia ny anankiray koa ny ara-tsakafo. Ianao le zatra le mihinam-baribary kely sy mihinana taitai-kanina kely eto Antananarivo rehefa tonga any ianao tsisy azany any. Ny any tonga dia akotrana vary tonga dia vary mena. Dia lasa matanjaka indray ianao amin'iny rehefa le zatra ny any. Ka zavatra hitako amin'iny no hitako hoe mbola bio tsara mihitsy le sakafo. Fa raha hoantsika eto Antananarivo efa fangarisiana ny olana dia zao raha antsika avy eto Antananarivo no makany mahazo tombony be. Fa raha zareo efa zatra fiainana ambanivohitra maketo Antananarivo tena somary sasahirana kely izy ary somary miaina mihitsy ny heriny satria ny sakafo fotsiny ny rivotra iainana eto fotsiny zao dia mamparefo anazy. Izy efa fomaraina dia efa zatra ny rivotra tambary, rivotry ny eny amin'ny avoana madio fa ianao vao tonga eto dia efa rivotra motera ny ianao vao maraina vao aizy. Masy tianao ka le rivotra anankiray moa zany iny lefa raha manana iny. Raha ho anahy aloha zany zao renao rehefa hoe miresaka an'izay raha ho anahy zao rehefa hoe mandeha makany ambanivohitra izay dia miena somary miena mihitsy moa zany satria tsy dia mahazaka loatra an'le ankotrana an'izay fa
Dia dia sakafo na zany mihinana zay hoe mihinana sakafo bio zany. Tanisy aloha vidina karaoty. Salamaneny. Ohatrina zao ny karaoty am'zao. 500 ny karaoty jerevonareo am'zany kio zao tokona karaoty 500. Mora karaoty aty Ambohijanaka. Ay. Ohatrina ny kilao kosa indray ary. Kilao 5000 mora be raha namana 5000 lang kilao. 5000 lang kilao. Zany mihitsy tena mora. Inona ny tena io moa zany efa anisan'ny hoe fambolenareo avy aty Ambohijanaka aty io ny anisan'ny vokatra fa inona zao ny anisan'ny hoe sedrain'ny fambolena karaoty amin'ny tety Ambohijanaka aty. Zay tsy mpamboly fa piantoka. Ahoana ny fahitanareo ny kalitaon'ny karaoty ary tamin'ity taona ity? Kalitaon'ny karaoty tamin'ity taona ity tena betsaka tena be dia be mihitsy. Be tsara. Ohatran'izao. Zao zany ny farany tena hoe ratsiratsy kokoa. Zao ny ratsiratsy kokoa. Tena hoe afavokaran'ny karaoty eto Ambohijanaka eto. Tsy haiko fa za tsy mpamboly dia tsy arako le izy. Tsy tataratra ty amin'ny fakanareo entana ve zay zavatra zay hoe rehefa ty volany ity dia somary moramora ny karaoty dia amin'ity somary lafolafo satria mety hoe fa tsisy vokatra tsy miakatra tsony ny ano. Samby rano zao izy ny lafo. Anoany izy ny lafo. Fa ankoatran'izay izy mora be. Rehefa ririnina mora be. Resika zany zao fa nomboka hiditra amin'ny vanim-potoanany hoe efa iny arako dia sady sy mpampandoaka ho any tokantrano ihany koa izy ity ranao hoe karaoty miaraka amin'ny ina zao tsara fangaron' izay. Ina tsara fangaron' izany zao ny koa asiana hena kely. Asiana hena kely. Tsara mihitsy asiana sakay. Tobla fotsy. To dia tobla fotsy amin'ny valany zany. Ao tsara mihitsy to dia maty kenda daholo ny tobla enina rehetra rehetra iny tratran'ny tobla fotsy iny sao anao zineny amin'izany. Tena zany mihitsy hoe ny karaoty ny tombotsoa azo avy amin'ny fihinanana karaoty indrindra ho antsika zay somary manana olana amin'ny maso dia ny karaoty ny tena anisany hoe io afaka atao dia tsakotsakoinao fotsiny io dia sasanao madio tsara fotsiny dia tsakotsakoina afaka ataonao lasary ihany koa ny karaoty. Misy afaka atao manao anazy io renao amin'izay resaka fanafody maso zay karaoty no rapena dia asiana ronono manta. Ronono zany le manta iny fa tsy andrahoana dia ireo no atambatra afangaro iny no araka anatamaso. Tsy araraka anatamaso fa iny no sotroina hoanina miaraka mihitsy moa zany. Anisany hoe mamparay tately any fiarahamonina telo zany. Mivokatsoa hoentin'izay zavatra izay manamaivana kokoa ilay arety maso. Mety anasitrana mihitsy ary manasitrana mihitsy. Sotranareo amin'izay todi-hevitra zay. Ohatra hoe iny ihany koa zao ny mety hoe anisan'ny remède fantatro koa zao hoe mba mahatsara ny fahasalamana rehefa manina dia manina sao dia mba misy fantatro koa dia mahazarainao aminay. Any azy zao rehefa mihetsika ny areti-masoko za io manana areti-maso dia rehefa mihetsika izay dia karaoty foana nataoko lasary karaoty na ohatra hoe papay ohatraohatran'izany le impiry mihinana ianao zany dia hitanao hoe tena misy isako mahatsiarotsiaro dia mihinana foana. Isako mahatsiarotsiaro dia mihinana foana. Za koa tsy mihinana ohatry ianao zay. Za tamin'ny mbola kelikely za koa tena taizana areti-maso tamin'ny mbola kelikely hatraty io raha namana dia karaoty foana dia zao tsy naninona tsony isaonan'Andriamanitra aloha tsy naninona tsony mihitsy amin'ny masoko miara-miasa so izay tian'Andriamanitra dia hoe nataony koa zany ny karaoty hoe mahasolo zanak'olombelona. Inona ny afaka atao amin'ny karaoty io zao raha ianao ny antaniko ankoatra ny lasary, jus sao dia mbola misy zavatra hafa afaka ampiasaina ny karaoty. Atao laoka ka. Atao laoka ankoatra ny laoka hoe sao dia mbola misy. Tsy hitako tsiny hoe inona. Tsisy manao mofo karaoty. Tsisy manao mofo karaoty ngamba. Mofo légume tafiditra anaty mofo légume karaoty. Ilay atao lasary any izy dia atao anaty mofo dipaina fotsiny. Lasa mofo karaoty. Makasitraka anareo. Eka, andao. Favokaran'ny frezy koa zao hoe matazana frezy atsy. Favokaran'ny frezy zao io ny frezy io. Any mbola misy tsena koa anatiny any. Eka. Enare ato renao misy tanana dao nareo. Ndao aloha ny alohany anao nareo koa tanana ndao nareo antany kely. Inona zao ny tombotsoan'ny fihinanana frezy zao zay mahafantatro. Iza no mahafantatra ianao? Mihinana frezy mahasalama. Dia afaka atao amin'ny tarehy koa reny. Mampaninona izy amin'ny tarehy? Mampadio tarehy. Manadio tarehy, manala-panta. Efa noetintsika teto amin'ny fandaharana ihany koa moa izay
Torohevitra kely zay. Mampadio tarehy frezy. Mampaninona koa frezy. Dia zay ihany aloha zao tadidinao hoe mazava-dehibe ho anay aloha zay torohevitra amianao zay hoe hay ny frezy mampatonga an'izany. Alefa amizay kopatanana. Kopatanana ho an'ny zokinay ao an-trano ao dia mamanay. Dia zokinay lahy dia dadanay. Ono madamo, ianao fa ela be mihitsy nipetraka teto Ambohidrano. Ie, fa somary elaela. Dia teto ihany nakavady, teto ihany nisy nakavady moa zany. Ay. Tsy teto fa mpiavy zay ny eto. Raiky antaniko tsinona le teto le hoe lehilahy eto zany tena tsy isy mampirafy daholo mihitsy. Ve zany hono, tena marina ve zany. Araka ny tantara mantsy honoko. Tsy dia araka tsara le tantara. Tsy dia araka tsara le tantara. Andao ary lova ipetavana. Iny ary? Eka. Araka ny tetỳ toerana ary ianao dia tena hoe mamokatra dia mamokatra tany aty. Tolitozy. Raha hitantsika ato zao ny resaka ankotran'izay teo ato indray tsika mahita saonjo. Mampaninona indray ny saonjo? Raha neniko aloha hoe mampidina attention saonjo. Mampidina attention saonjo. Tsara be izy olona efa manimbany zany tosodranao tena mety tsy dia tsara aminao izy fa zany afaka mihinana ianao zany fa tsy tena hoe mihinana be lehibe hoe alany raiky laotra donga nareo ino tsy mety. Donga aloha zany zao dia tsy dia makafy mihinana saonjo ny tena marina fa makafy vomanga ianao. Vomanga kosa mba akafisika tena mampatongatonga tsina. Katsaka tena akafisika ka. Aleo fa mena vola kely dahatoro eny ary mandeha dia mandeha ny lerantsika andao tsika anaraka zanam-pandarana zay indrindra moa zany rehefa laka misy dia resaka hoe tontolo iainana izay tsy miala lavitra ny tontolo iainana fa tafiditra ao anatin'izany na ny resaka teknôlôjia. Andao ane jery ty teknôlôjia miavaka kely ny forono zareo Japon ety iny efa iny ary. Ny teknôlôjia dia sehatra manandanja fiainan'olombelona ankehitriny satria manamora sy manafaingana ny asa isan'andro. Miainga avy amin'ny fitaovana tsotra izany ka hatrany amin'ny rafitra avolenta. Ny teknôlôjia dia mitondra fandrosoana eo amin'ny fifandraisana, ny fitsaboana, ny fanabeazana ary ny indostria. Fa raha ho an'ny zareo Japoney izao dia efa miditra lalindalina kokoa eo amin'izay sehatra izay satria raha tamin'ny taona 2024 izao dia nahavita fikarohana manokana mahakasika ny famoronana rano robotika antsoina hoe ARC na koa hoe robotique tel. Ry zareo mpikaroka avy ao amin'ny Keio University Japoney. Ity fitaovana ity dia natao hanampiana amin'ny fitazomana ekilibra ho an'ny olona somary efa nahazoazo taona sy ireo olona mitondra enta-mavesatra. Raha ny mahakasika azy dia mirefy 1 metatra eo ny halavany ary misy actuateur na motera madinika sy capteur na sensor ao anatiny. Raha toa ka miondrika na tadenjera na mitondra enta-mavesatra ny olona manao azy dia mietsika mifandanja amin'izay ilay rano robotika mba hanampy azy amin'ny fitazomana ny lanja na ny balance. Marihana fa apetraka amin'ny valahany amin'ny alalan'ny fehikibo ny fomba fampiasana azy ity. Nataony ARC mba hanampy ny olona amin'ny asa ara-batana, ampihenana ny havizanana raha toa ka mijoro maritra na miasa amin'ny toerana sarotra. Eo ihany koa afaka mitsabo ho an'ireo olona manana olana amin'ny hazon-damosina. Dia toy izay ny mahakasika ny teknôlôjia sy ny forono zareo Japoney iny moa zany tsy mitsahatra mikaroka sy manome zava-baovao foana moa zareo avy any ivelany amin'izany amin'ny resaka teknôlôjia izay moa zany isika eto toerana koa efa misy anatin'ny hoe misehatra ao anatin'izany efa miezaka manao fikarohana koa moa zany ireo ankizy izay hoe mandalina kokoa amin'ny resaka teknôlôjia izany moa zany fa izany hitondrana anareo foana hoe inona indray ary no tsara ho fantatra mahakasika an'izany teknôlôjia izany. Eka tena marina mihitsy zany tonga ato ny tsenan'ny Ambohidrano ato fivarotana legioma mahafinaritra tena raha mijery zao tsika tena karazana loko ny tazantsika ato tena fa anisany hoe tena misongadina zao dia resaka karaoty ireno anisany hoe mampiavaka ny zareo moa zany sy ny hoe poireau zay tena zany diniko ary ilay solomasoko fa alaitsika any izy rehefa avy eo misy solomaso mahafinaritra be zay eo ampilalaovintsika olona rehefa avy eo fa andao aloha aloha ezaka ny jery mpivarotra anankiray aloha mba resadresaka manahoana ny atao amin'ity tsena ity dia ndao aloha alefasa aloha tonga dia zany dia hijery kely namana ary. Eny ary sady miresadresaka ihany tsika no tantarako anareo ihany koa hoe manahoana ny vidin'ny entana ety toerana ety
Firy maraina dia fahita amin'ny sokatra antseny ity toerana ity. Salama sara. Ndao iresadresakitsika. Mety? Antamin'ny vidin'entana antsika ko. Sady mamesy pampandokana any atokantrano ihany koa. Mety? Aiza konko e. Nareo ihany ve mamokatra ny karaoty ity an-toerana izay amidanareo? Alaina any an-tsena ny entana. Firy maraina ary maka an'izay entana any an-tsena izay io. Manaona ndray kosa ny resaka fandriampahalemana amin'izay fotoan'izay hoe amrona amin'ilay sasa-maraina izay no mandeha maketa. Amiray amroa amin'ny sasany. Dia manaona ny fandriampahalema amin'ny lamba ve ny fandriampahalemana ety toerana? Aiza ary tsika no mankandreto entana reto? Namotana Sanosy be. Ankoatra ny karaoty kosa angamba mety ety toerana any nareo no maka an'izay karaoty izay. Misy saison ka rehefa tapitra ny ety dia le saison ka novambra, desambra, janvier, février, mars, avril. Zay vao manodidina ny ohatriny eo ny karaoty raha hoe ataontsika ao anatin'izay saison karaoty izay. Tena tsy voafetra satria misy ny lafo dia misy ny mora. Arakaraka zao arivo, 400 sy arivo. Rehefa tonga desambra dia 2 arivo, 3 arivo. Manaona kosa indray ary ny resaka poireau e. Anisan'ny hoe ahafantarana nareo ety toerana ety zany resaka. Tsisy vidiny. Manomboka loatra iny izay tsisy vidiny izay zao. Raha mahita zao ito misy tahony be anankiray ito manodidina loatra iny. 4 arivo zao ny akanan'izy io. Azo lazaina hoe mirary ve zany sa hoe maty antoka? Manapam-bola maty. Ainao misy no mamboly anazy io. Volany iray vao miakatra nefa ny vidiny tsy misy saison ara mitovy an'ilay karaoty teo ve izay resaka poireau izay? Io indray arakaraka ny tongolo ainao. Rehefa mora ny tongolo dia mora, lafo ny tongolo dia lafo. Eny ary makasitraka be da be anao sendra misy ny teny kely apita ho an'ny mpijery any tokantrano ho an'ny mponam-bojanaka ihany koa moa zany. Vatantsika zao. Tsy apita fa hoe mazao mahereza mitady vola milomana ny akonana. Makasitraka anao ihany. Eny ary mahafinaritra miresadresaka ny mpivarotra ety toerana ety mijery sary ihany koa moa zany dia tena hoe maro loko dia tena maro loko. Mahita an'ity ihany koa ary tonga. Ino ty concombre sa? Zay ty izy namana. Ay le concombre zany izy tsy ty. Concombre izy ty aloha ty ry namana fa. Zay ty wa. Ndao aloha tena ho resadresaka kely ty ho an'ny androany ty. Fatako tsinona le izy fa nampangaro kely fotsiny amin'ny pôzipôziny. Izy koa fanafana kaikety. Ny fihinanana concombre. Asa fantatry tonga ve dia asa fantatra reny tokantrano ny fihinanana anazy tony hoe mampaninona inona ny tombotsoan'ny fihinanana. Ny concombre karakarepohana sy sasana madio tsara fotsiny dia karakarepohana sotro zany. Ny concombre dia tena manan-karena rano be mihitsy. Zany hoe raha ny 700 isan-jaton'ny concombre dia rano avokoa ny ao anatiny ao. Zany hoe raha tena fiazany ity zany dia mamoaka rano be mihitsy. Dia manampy amin'ny rano anatin'ny vatantsika ny fihinanana anazy ity. Fa raha ratsiratsy vavony izay mihitsy raha ratsiratsy vavony ianao dia tsy mety ny fihinanana an'ilay concombre. Fa raha ohatra hoe tsara vavony ianao dia anisan'ny tena manampy be mihitsy izy raha olona kamokamo misotro rano ianao zany fa rehefa mihinana concombre ianao dia miampy dia manan-karena fibre ihany koa izy. Indrindra ihany koa atsika izay te hanatsara Aya, ndroga, mewa, kidi valiano si malaka fama kwa milioni sa chimete. Avimona. Avimona. Tikeno. Avimona. Timilaza. Avimona. Manaira. Avimona. Aviara tena vatakule paisa kwa sabire. Avimona. Avimona. Tikeno.
abimona sinilasa abimona banaira avyara pena fatakure bamaka tumara tehiyata lelahire tuye sandaluka lelahire tuye te apena te kalinolu yana hebe kotenga bawe bisenge senge famana bula sirare utata utikande vali na mangeombelanga vawe enga wange ahe fatimete sitanura varu peo pedande ulu beyu tandaluva yangahe enga wange ahe fatimete lelahire tuye tandaluva lelahire tuye te ampeda de malibulu yana hebe kotenga bawe bisenge senge famana bula abimuna 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 sikeno abimuna sinilasa abimuna banaira lelahire tuye sandaluva lelahire tuye apeda te vali nulu yana hebe kotenga bawe bisenge senge famana bula sirare ni utata utikande vali na mangeombelanga vawe enga wange ahe fatimete sitanura varu te apelande ulu beyu tandaluva yangahe enga wange ahe fatimete Napakeza montake karany vadiky baoety ndraiky tsika zegny nivaliky malesa veuil zany mihitsy ve tena hoe ataonao lasopy zany rariva ataonao misao zany rehefa aveo tena mavoky tsara mihitsy ety Ambohijanaka no misy anay androany tety zany no mikarenjy raha i Ambohijanaka moa zany dia commune anankiray izy io aty amin'ny Ambohijanaka so afangarontsika fa Ambohijanaka zao efa tsy atsimon-drano tsony fa avarazano zao ty Ambohijanaka ty atsimon-drano aty ay moa manomboka ry Mbomaga kely nefa avarazano atsimon-drano sabosina mena ry mantsomino atsimon-drano zany aty Ambohijanaka ty misy fokontany 12 eo ny atao Ambohijanaka zay no manome anazy ho lasa commune anankiray dia miresaka an'izay ihany tsika misy namana tao anaty aloha metsika fokontana kely Sara fanamanay tokatrano fokotany eto Ambohijanaka hoe mety izavy zao fokotany mety mba fantatrao Mero Manjaka fokotany Maimandry mandalo Somaka eto zao fokotana ninona zao misy atsika eto
Ambojana. Eto mihitsy tena Ambojana. Dia anao kokoa kely andro mamanay ao ambony fandriana mijery télé mihitsy izy amin'izao be da be izao satria dadanay vao maty tamin'ny heriny Ambojana. Dia mbola mpianakaviana be da be ny ao an-trano ao amin'izao. Dia kokoa ho anareo dia mahereza ary mama kokoa daholo ho an'ny ankizy rehetrarehetra ao an-tanàna. Maka hery anareo rehetra ihany koa. Eny ary. Manao kokoa ny reniko ao. Dia ny zavikeliko ao. Dia ao koa ny ravavin-dreniko. Dia manao kokoa ny fianakaviana rehetra ao an-trano ao izay mpiravavy mako izay. Hitako nareo tovitovy mihitsy. Misaotra betaka anareo. Mba mamangana eny malaza ery anao. Aiza malaza. Any manay malaza aloha mbola akeny kotsika. Izay kokoa daholo. Eny ary tokoa mirary soa ary. Andao kambana daholo ny kopatanany misy andao kambana. Dadanay, dia sokonay, dia sadinay, dia an'izay mahafantatra rehetra. Eny ary andao atolotra fanandray aloha ny ana-tokantrano any renao ary mino koa sao fa misy sasamianatra anome fanandray ve tonga sy renao ndao tonony tonga indray raha ny fanatotranareo ana-tokantrano andray ary sa fa ny ana-tokantrano miomana renao ndao iresadresaka aminazy resaka atoditsika zao fa raha mifahitako ny atody ato gros calibre moa fiantsona anazy ity le ngeza be tahaka zao sa inona gros calibre or calibre ary tena mahay ana moa zany manodidina ohatriny eo ny vidina atody le or calibre zao 700 fa ny kelikely 500 dia 507. Nalaza be mihitsy tao anatin'izay herinandro vitsivitsy zay sa volana vitsivitsy nidina be ny vidiny atody. Inona ny mety antony natonga an'izay sa efa maro ny atody moa zany ao anatin'ilay vanim-potoana le famaroan'ny atody ve tsika no mahatonga anazy somary nidina kely? Efa maro ny atody moa mafana ny andro dia manatody tsara ny atody dia lasa be da be. Moa miditra zao mpianatra dia tsy dia mandeha ny atody fa variana any amin'ny mpianatra ny inona ve ny vidiny rehefa ohatr'izay zany dia midina automatika mihitsy ny vidiny? Vidiny midina automatika. Aiza zao nareo no makatody sa hoe nareo mihitsy no zay mbola mpiantoka fa eny amin'ny ferme eny ambony eny maka. Eny ary makasitraka anao ary kokoa le sendra hirako kokoa le zarako mijery Malagasy TV ao an-trano ao dia kokoa le manana tokony anniversaire androany. Manana anniversaire androany eka dia mirary soa anao ihany koa zany zahay eto amin'ny Malagasy TV raha manatsingery ianao zany efa nilazay neny teo ihany inona ny omenanao ondrarivo ividanan'ny biscuit ery ovenao sa ividanan'ny bombo ainga nilazao anazy hoe inona sa ny endasana atody zany izy daholo mirary soa anao zay am'izay tsingerin-taona anateranao zay dia igny ane mba ho tratra ny arivo-taona anoany mihitsy ny rarina dia mba ianao no mba anisan'le tranaindrindry eto ambony tany mihitsy magazy ambonjanaka fotsiny anisany hoe mba izy manao kopatanana netrany ianao ihany koa kopatanana ho an'zandrinay sy nenay zay mankafiby an'ity fandarana ity ela mahatonga tety any zay zany dia hitany ianao eny ary makasitraka eny ary avena mojanaka mihitsy ary ela ny andrasako an'izany hoe ainao kokoa kely vetivety ianao ary dia rehefa ela marina ianao nanaraka anay teo marina kokoa kely an'ilay zanako an-trano dia levady dia fianakaviana avy vanivandry sy avy any Soavimasandy dia mamikely aloha madamo c'est time ma chérie eka ndao fa mena kokoa nareo reo veo ataontsika aloha resaka amin'ny dadabe tsika fa dadabe zao anisan'ny efa tranainy teto ambojanaka teto nareo aiakaizanany fa teo mivalivalo ahoana ho azany hoe ahoana ho azany hoe tambojanaka eto zany tena anisan'ny mampalaza Ambojanaka ny fahendren'ny lehilahy eto Ambojanaka matahotra ho ny lehilahy eto zany satria hoe nisy voady natao tamin'izany fotoana marina ve zany tantara zany zay mihitsy tena madina ho fantatra zay le tantara hoe tsy dia arako le zay manaiky ianao hoe tena iendry daholo mihitsy raha fahitako ny zay vany de to tsy diny to tsy diako na misosotsaka tena manana fahendrenana mila lay tahaka tsinona
Akoatr'izay ihany koa mety tantarana ambony-janaka mety reny sofinao nalovatsofina na nampahafantaranao azy na mba hampahafantaro anay tena tia zay aloha zany tena mbola arako tsara mbola tsy naraka mihitsy anao tao anatin'izay fotoana kokodraza neny anany io zao mba tena hoe misy hoe alamady ana de sala misy lamiakatakatra any amin'ny anaran'ny ambony eo Botrandriamanitra zay zany mba lavatra hitako zay zako volana ino eo no misy an'izay io volana au septembre anga mizy iny tasy disa anoany mihitsy misy an'izay eny androany anoany an'izay volana zay eny are makasitraka anao ary mirary soa tsy anao fompatana kely Ohatry ny kareny tonga aty aminay. Tsisy sorana tompoko, tsisy sorana. Anao ihany koa tena hisorana ianao. Eka. Eny are, mety efa vonibona ihany koa nareo tao an-tokantrano tao alohan'ny zarantsika zay fahan'izay andao amentsika kokoa ve sa tonontsika avy hatrany? Efa vonona tsara anao tokantrano. Efa niomana tsara kosa e. Andao ary tonontsika avy hatrany zay fahanao anareo ny tokantrano zay. 7 efatra amby 3 sy 300, 9 amby 3 sy 500, efatra 700, raiky amby 10 sy 200, averiko ary 29, 334, 538, 404, 261. Alefa so anaty anaty commentaire ao izay nazo zay fana zay fa mbola mety mahazo akatoky kely anao moa zany rehefa veratoka hitany ao zay commentaire anao zay. Asandratany atsika Malagasy TV. Malagasy asandratany atsika. Mariny izy tsarantampoka somaranga. Kompatanana kely. Ao akambano kompatananareo dia hitany any tokantrano tony. Kokoa pipianay sy dadapianay mijery tele ao. Dia kokoa ny tatianay sy kokoa estranay io. Kokoa ny ami. Kokoa ny mizinto. Sodolo ny tananary. Sa ireo daholo ny kilongatsika mandeha makasisany tsara mody izy koa nanao kobatanana reo kobatanana. Bonjour daholo mpanaraka Malagasy TV rehetrarehetra dia mirasoa dia anao kokoa kely amin'ny mpampasamao an-trano dia ho an'ny Timy dia ho an'ny neninay dia zandrinay baka mety mamikely aloha impampasamama ohatranao miaraka amin'ny fianakaviana rehetra mba mety bisous be daholo dia je vous aime. Ina aloha ny avatarandry mampiavaka an'izany Ambohijanaka izany? Mampiavaka ny Ambohijanaka tanàna mirahina dia feno zavatra be dia be mahafinaritra, misy rova. Feno zatovo. Eny ary makasitraka mirary soa anareo. Soanao ihany koa dia mirary soa anao ihany koa izy. Eny ary ataontsika iroso any alohany reno no sady resadresantsika ny tsara fantatra manaraka indray ihany koa moa zany. Ndao sady ovakina ny fanohikevitra ato anaty tambazotra ato amin'izao fotoana izao resadresantsika kely tsy inona ny fandaharam-potoana mahakasika ny hoe fanatanterahana ny lalao famaranana dia isan'ny fanarahanareo moa zany ny asabotsy zao zany dia mampiomana antsika izay isan'ny fanarahanareo mivatana ny ambiance ny fanomakomanantsika rehetra ny hetsika ataonareo tsirairay any tokantrano any na ny eny an-dalana io na ny any amin'ny faritra misy atsika any ao anatin'ny fionana amin'ny Barea dia isy an'izay ny fanarahanareo mivatana izay ny eto Malagasy TV amin'ny asabotsy io. Isan'izay zany ny tapany hariva dia anarahantsika an'izay manomboka maraina moa zany. Ianka ao misaraka amin'ny Malagasy TV zay mihitsy. Ianka ao anaty filina mahafinaritra be tsika ao anaty. Ao are manakambara mino fa teto Ambohijanaka mihitsy ny lehibe. Mbola tsy teto ny lehibe. Mbola tsy teto daholo daholo ny ankamaroany zany. Makasitrakatsika Malagasy TV aloha tonga aty aminay mba mitsiditsidika mijerijery tanàna dia ohatr'izay koa mibary avy asan-dratony atsika angambany dia fangatahana na mba lefaso izy mamanay le tantara gasy avy any mamanareo mihitsy io afatra dia tao an-trano dia nataony mivoaka mihitsy an-dana makano izy dia manaraka coin reo mitovy an'ilay manaraka série re mihitsy dia mba fangatahana mba lefaso sy tapaka hozy izy. Miresaka an'izay ihany ianao manahoana ny fandaharam-potoana anareo zao nareo fianakaviana kely amin'ny sabotsy ahoana ny eritreritra atao hisy programa kely miavaka mihitsy ve amin'io
fijerena ny final io. Fijerena final aloha tsy maintsy misy foana miavaka, tsy maintsy misy foana miavaka satria miankina amin'ny enti-manana ihany koa izy io, dia arakarak'izay zava-misy eo tsy maintsy iainanao. Mety hoe hisy paty kely eo, mety hoe hivadika vary sopo na mangady atao lasopy, miaina amin'ny zava-misy tsika. Zany eo sopapa daholo zany. Sopapa daholo zany izy daholo zany rehetrarehetra zany. Makasitraka anao zaridaina zay re. Dia anao kokoa kely ho an'ny mamanay andavamamba izay marary ny tongony. Dia anao kokoa mamanay ao amin'ny karan'Ambohidrajanaka dia ny sangovavy sy ny zokovavy. Aiza le karan'Ambohidrajanaka? Aiza zao ny kara? Kofita Riamby. Ao ny karan'Ambohidrajanaka. Inona ny mety hita atao amin'ny kara ao? Atao ny anisan'ny fiantsonan'ny... Atao ny isan'ny fiantsonan'ny masinina tamin'izany fotoana izany. Bariama Restitution. Efa nanao sahala tamintsika ireny. Zay. Any misy sady patranao makasitraka anao ary. Zao tsabetsaka re. Eny resaka an'izay kara izay mihitsy namana teo ety Ambohidrajanaka ety. Afaka tonga dia miroso hoe sema zareo anatin'ny kompatanana tety Ambohidrajanaka tety dia Ambohidrajanaka moa zany anisan'ny fandalovany ireny masinina ireny koa izay mihazo ny lalam-pirenena fahafito moa zany raha toka hianatsimo dia mandalo eto, mandalo ao ambadika ao ihany koa ny masinina. Dao aloha heritsika aloha misy ihany koa nefa mianjo fa tsy tapaka hoe avy aty fa maika ondry zareo dia dao ary. Karoty daholo reny manahoana tompoko? Salama tsara zay. Ianao manahoana? Salama tsara. Sady arahana miramirana mahafinaritra. Nareo tonga aty aminay aty Ambohidrajanaka. Inona zany marika fahafaliponao zany dia ataonao inona zany zao? Zay izao anao kokoa amin'ny fianakaviana rehetrarehetra, ny Ambohimanary na ny Vato ny rehetrarehetra mihitsy. Inona mampiavaka an'ity tanànatsika ity? Mampiavaka ny tanànatsika ao ambony eo zao misy rova. Afaka mandeha ao nareo. Raha ny reny sofinao zao iza ny anisany indrindra mipetraka atao amin'ny rova atao? Ina aloha tsy haiko, sao dia miteniteny foana eo ako. Aloha fa ho avy ohatra zay. Fa ny aty zao vokatra ny karaoty, ny anana, be da be mihitsy. Dia raha andeha nala azy le mikrosy nareo miakatra eo amin'ny iny Tsaralamaka iny, any mahafinaritra be. Zay ny anazy zao. Ay, oka fotsiny. Zay. Manala kibo, manala. Ianao no antaniko an'ity fanontaniana ity satria rehefa niainga tany ambany tany zay mbola tsy nanontaniko mihitsy zany fa ianao no mba sady amarana antsika ny fandaharana ihany koa zany satria efa ho amin'ny valo ralatsaka zao. Manahoana ny ety Ambohidrajanaka amin'ny ankapobeny raha ny lafin'ny herinaratra tonga ny herinaratra tsara ve ety manahoana ihany koa tonga ny ataontsika tonga ny fanjakana ihany koa ety manahoana ny foto-drafitrasy ety Ambohidrajanaka ety. Aty aminay aloha tsisy délestage zany e. Tsisy an'izany fa mirehatra tsara foana jironay aty. Maharaka tsara mihitsy. Mijery foana zay rehefa amin'ny drafitrasa indray manahoana raha ny lalana kosa aloha zao aty zao tsara. Efa vita tsara ny lalana. Ohatra ny lalana iny ihany koa ny aty ny EPP. Ny EPP tsara. Efa vita tsara. Io aloha arakaraky ny mponina e. Arakaraky le olona io. Misy mba mety tsara ny ina moa zany ny fivelomany, misy mpamboly, tantsaha. Zay aloha zany azoko lazay. Za makamaikanao rahalahy ihany. Eny tompoko. Mirary soanareo dia kokoa andrehetra any tsy ame kokoa. Nafa mena kokose ary. Zay mazotoa. Makasitraka re. Mirary soan'ny mpiaino malagasy TV rehetra e. Dia makasitraka anareo ihany koa tonga tetỳ Ambohidrajanaka. Mahafinaritra moa ny komena Ambohidrajanaka. Mandroso dia mandroso miaraka amin'ny ben'ny tanàna Jona. Dia makasitraka amin'ny mponina Ambohidrajanaka rehetra ihany koa e. Tongava fa eto aminay misy kahemory e. Manahoana zao ny fandehan-tsena amin'izao fidiran'ny mpianatra izao maharaka ihany ve ny maharaka ny etaetan'ny mpanjifa ihany ve nareo? Maharaka eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny rariana dia mba hianatra daholo ny mpianatra rehetra. Ny rariana ihany koa dia izao hoe mba handray anjara ny ray aman-dreny satria amin'ny vidiny mirary dia mirary avokoa ny fitaovam-pianatra aty Ambohidrajanaka. Raha ny fahitanao ny ankizy eto Ambohidrajanaka ve mianatra daholo ve ny ankizy eto Ambohidrajanaka?
dia miakabiazany 7 isanjato aloha dia azo lazaina hoe mianatra daholo fanetarana kely voaingana ny ady tamin'ny herisetra natao amin'ny ankizy fanetanana ho an'ny ray aman-dreny ampianariny ankizy fa savela ikarama fa mbola manana zo hianatra manana zo tsabona manana zo ilalao manana zo ny ankizy dia omeo azy izay zo an'ny ankizy izay makasitraka feno dia feno mihitsy izay afatra firarintsoa ny etaeta ny fanamarinana ny kopatanana ihany koa makasitraka makatelina mala fosa ihany koa amin'ny vaatao eny ary anao kokose eny ary mienanareo ny kopatanareo aveo manahoana ndao mba iresaka ny tanorytsika ahoana ny fahitany seny fandraisana andraikitra ny tanora indray zany aloha ety anivon'ny commune manahoana nareo tanora Nambohijanaka izay tanora Nambohijanaka zany dia tsy madiditsy bandy milamina daholo bandy milamina daholo zay milay kosa milay inona zao ny fandraisana inona zao ny anjara birikin'ny CR mieto amin'ny tanàna zao mba tataro kely aminay aloha mba alainy ataka za zany tsy dia mipetsaka tanàna fa zo ihany mba mijanjanona kely mijanjanona eto tsy dia inona zao ny anisan'ny fandraisana andraikitra mba ataony C zao ndao aloha mba tataro kely aloha mba kanaizy paty isana andraikitra ataoko zany tsy dia ihany fa ho an-trano ay raha zany ihany tena ataoko manao raha ho an-trano zay manisany zay ka izay tahotra ho manisany zay mandray andraikitra ho-trano dia fa izy lay zany ele fa kopatanana anao kopatanana kely any arena sy fifaliana ao ambany ao dia amin'ny bebe izay ihany dia anisany ao ambany ao surasura daholo eny ary saika amboanao kokoa amin'ny bebe sy dadabe any mijery tale aho dia zandrinay zokinay zay dimy ary eny ary makasitraka makatelina ny mponina Ambohijanaka mahafinaritra tsy izy vakio avy zay ny fanokevitry ny ao mahafinaritra ny mpony ety an-toera rety ndao aloha vakina ary mandram-pima koa ny tambazotra ao anaty anina anio ihany koa no anarahintsika ny resaka biby ho an'ny androany dia omeko sy papasady indray tsika moa zany efa hitantsika anatin'ny bande-annonce mandeha isan'andro eny ihany moa zany ny resaka bibitsika ho an'ny anio faranantsika ho an'ny androany ny resaka manodidina ny saka amin'ny akapobeany mihitsy dia amin'ny herintsika hiditra biby hafa indray dia efa netanana antsika rehetra ihany koa zany zay ho anareo ihany koa raha andeha izao vao hiala sasatra satria misy ihany koa ny olona zao vitany avy nahita ny valan'ny baccalauréat zay vao andeha hiala sasatra eo anilanareo fora ihany koa ny Malagasy FM 91.4 afaka ianonareo tsara mihitsy izy any anatin'ny fiara fitaterana anina zay alehanao mihitsy mbola mahazaka tsara mihitsy izy hatreny Manjakandriana eny zao raha ohatra hoe azo lalatrina faharoa ianao mbola maheno tsara ny Malagasy FM any amin'ny any Anjorobe ihany koa raha andeha hianavaratra kely any ianao mbola mare an'izay Malagasy FM zay dia ny 91.4 toraka izany moa zany ny any Miarinarivo any Tasy rehetrarehetra an'iny any Behenjy ianao raha andeha hianatsimo kely dia tena anisan'ny hoe mbola mahafaka anarano tsara ny Malagasy FM eo moa zany efa mahitatsika mivatana ihany koa ny manenona ny Madagasikara na amin'ny alalan'ny Star Times io 748 ianao dia mahitanay na ihany koa amin'ny alalan'ny Canal Plus ny chaîne 6 dia efa afaka manaraka tsara ny Malagasy TV ianao sy ny adininy sy ihany koa fa ao anaty YouTube koa tsika dia efa misy direct mivatana tsara mihitsy moa zay tena zay moa zany ny azo ambara alefasany mikopatananareo ndao ary vakina ny faniokevitrareo sy ny kopatananareo anaty tambazotra serasera ao tombontsika ny Riza Andriampenymanana kokoa ny ekipa Malagasy TV kopatanany Elmika Tsiara salamy nareo mikarenjy ao amin'ny faritra Avilo bypass zany Ambohijanaka zany kokoa andreo vady amanjanako manaraka tsy tapaka ny karenja dadany natura sy tsiaro ihany ny kopatanana be ho anareo ay makasika ny kotrana Rapitso marina resaka an'izay anao satria nahita ny tenin'ny coach Riza eto ny kotrana antsika Rapitso ao anareo rehetra izay manana eritreritra ny araka aminay tanina mihitsy moa zany dia araka aminay eo amin'ny kianjany sentetika eo amin'ny Ampefiloha Ambodirano ao no anaovantsika an'izay kotran'izay ho an'ny Rapitso dia makomana zany afaka amin'ny efa tongava maro zany olona ao mety misy rehetrarehetra ao dia Rapitso mifamefotoantsika eny Ampefiloha Ambodirano eny tsika Rapitso
anao an'izay kotrakotrana izay. Eny are ny amarana anay ny fandarana ihany koa dia ny kompatan'ny Alda Julia kokoa nareo hoe avy eny Ambohijanaka eny erineny sy ry papa be hony narindra ihany hony asandratony antsika maka sitraka eny are dia iny kompatanana iny ihany koa irenao no amarana antsika ny fandarana amin'ity androany ity manao na misy teny kely sa mbola sa hoe teny kely makasitraka tompoko rapitso andao hiaraka hikotrana aminay dia aza dino ary ny fanomanana dia nizao dia efa omany ny fotoana amin'ny sabotsy zao tena andro lehibe manatantara ho antsika io ho anareo rehetra ihany koa moa zany dia afaingano ny fanamboarana ny taratasy dia nizao dia efa teniteneny daholo taketany daholo andeha hanohana ny bary atsika sendra iaraka aminay sy renao tamiko fa renao fivarotra alikako fivarotra aliko renao sendra iaraka aminay makately mirary soa antsika rehetra makasitraka ny mponina Ambohijanaka rehetra ihany koa ny fampizara taminay ny mahafinaritra rehetra tetỳ satria koa nizarana ny mahasoa tery makasika an'ireo vokatra sy ny zava-misy tetỳ atoerana ho avy ny fotoana mbola hiverenanay Ambohijanaka satria dia anisan'ny tantara tanàna manana tantarany ihany koa izy manome fotoanareo zany zahay amin'ny manaraka indray ho an'ny mponina Ambohijanaka rehetra fa ny karenjy dia hifarana eto rapitso indray miona makasitraka tompoko.